Rosy, Veliky, Novgorod. Katedraly Saint-Nicolas eo amin'ny lafin'ny Varta. Nilentika tamin'ny tany ka hatrany amin'ny varavaran-kely. Noadiana ny tempoly ary nesorina ny tany iray tokony ho iray metatra sy sasany. Maty lavaka le tempoly. Talohan'ny fiadian-tany dia nipotra kely tamin'ny tany ity varavarana sisiny ity. Ny fidirana lehibe amin'ny tempoly. Naorina ny lavarangana misy tohatra. Eo amin'ny sisiny dia misy efitrano fanampiny misy ny fidirana manokana. Tsy maintsy nolavahana ny lalana mankany amin'ny varavarana. John's Church eo amin'ny lafin'ny Varotra. Misy rihana roa ny fiangonana. Ny varavarana dia natao sy misy dikany iray ambony iray hafa. Tohatra vy moderna mankany amin'ny rihana faharoa. Toy izao ny endriky ny fiangonana mijoany amin'ny lafin'ny fanohitra. Aty iseo. Ny haingon-trano dia mampiseho fa nisy varavarana teo aloha. Tsy noadin'izy ireo varavarana rihana voalohany. Nosakanana biriky ny varavarana. Fiangonana Dimitri amin'ny lafin'ny Varotra. Nianjera tamin'ny tany koa izy. Teo ambanin'ny tany ny varavarana sy ny varavaran-kely. Eto ambany ianao dia afaka mahita ny fisokafan'ny varavaran-kelin'ny rihana voalohany. Mazava ho azy fa sy natao nandritra ny fanorenana zany. Eo akaiky eo dia ny fiangonan'i Clément. Noadiana ihany koa ity fiangonana ity. Tany tokony ho antsasaky ny metatra no nesorina. Sy ampiafy anivy zany. Tsy nolavahana hatramin'ny avon'ny varavarana. Tsy maintsy midina ambany ianao ary miondrika mafy mba ahazoana varavarana toy zany. Tsy mifanentana amin'ilay trano lehibe ny tempoly le varavarana kely. Fiangonan'i Saint George. Fidirana lehibe andrefana. Varavarana roa ny iray ambonin'ny iray. Mitoetra sy fipetrahan'ny rihana faharoa dia vita amin'ny simenitra. Iray metatra sasany ambanin'ny tany velaran'ny gorodona. Napetraka teo ambaniny ireo takela-bato moderna. Nopetara vato sy biriky ny rindrin'ilay lavaka. Saingy mbola ambany ny varavarana sy nolavahana tanteraka izy ireo. Misy lavaka lalina koa eo amin'ny ilany atsimon'ny fiangonana. Mba hidirana amin'ny varavarana dia mila midina amin'ny tohatra sianao. Asehoko amin'ny rantsan-tanako ny avon'ny tany. Teo no naniry ny ahitra. Ary sehatra mivaingana nojerenay avy any andrefana. Teo no nisy ny havin'ny tany. Miaraka amin'io andalana io. Saika nalevina avokoa ny varavarana. Ny tampon'ny varavarana ihany no mipoitra ambonin'ny tany. Jereo avy eo amin'ny alitara. Ity ny havin'ny tany. Avo no nivelaran'ny tany ny rindriny sokay fotsy. Tany ambanin'ny tany ny faritra voalohany-tany. Sava ny fiangonana. Noadiana ny varavarana ary natao ny rindrina. Mba sy rodana ny tany. Inona no nitsanga tany Novgorod fahiny? Nahoana ny afara tany ambanin'ny tany ny rihana voalohany tamin'ireo fiangonana